raha tsaroantsika mpanaraka ny fandarana dia nisy fotoana nandalovantsika teto amin'ity IMVAVET ity, Institut Malgache de Vaccin Vétérinaire, fikarohana sy famokarana vaksiny ho an'ny biby. Nandritra ny famaranana n'izay fandarana izay dia nampahafantarana antsika ity toerana ity, toerana iray izay ety dia ety nefa ahafahana mamokatra zavatra betsaka, ahafahana ihany koa mampivady ny fambolena sy ny fiompiana trondro. Karazan-javatra maro no efa hita teto ary karazan-javatra maro koa no mbola hita eto. Entina miverina eto itsika mpijery ny fandaharana hamantatra hoe tahaka ny ahoana izany toerana ety dia ety nefa ahafahana mamokatra izany. Miarahaba antsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fandaharana. Nanatona tompon'andraikitra anankiray izay miarabanao aloha, inona moa zany izy ity? Izy ity zany natsoina hoe aquaponie. Ny aquaponie moa zany dia aza avy amin'ny hoe hydroponie, zany hoe fambolena tsy mila tany fa resaka rano fotsiny mandeha ao aminazy, sy ny aquaculture zany hoe fiompiana trondro. Ny fitambaran'izay natao hoe aquaponie. Misy fambolena eto ambony eto, vary moa zany hitantsika eo dia misy trondro ao anatiny. Toy izao ny fandehan'izy io, le trondro rehefa mikaka dia iny kakaha le trondro iny no mihodina iny kakaha le trondro iny. Zany hoe misy misintona zany le rano, misy pompe eo, misy pompe misintona an'le rano dia iny miakatra makatao an'le fambolena, dia iny indray lasa zezika ho an'le fambolena. Zany hoe mihodina zany, misy cycle ao anatin'io, zany hoe samy mahazo tombony na ny trondro ao ambany na ny fambolena eto ambony. Inona no azo ambolena amin'izany? Afaka atao amin'io daholo ny vary ny anan'izany, efa nanao salady zay teo, efa nanao ihany koa ny sakay, ary mety ako anaovana fraise sy ny tariny zany mbola eritreretina ho andramana eo amin'io avokoa ireo karazana fambolena zay mety amin'io. Zao surface kely ataoko hoe tena kely dia kely 8 mètres sur 2 mètres eo zao io. 8 mètres sur 2 mètres ahafahana mahazo vokatra. Fantaritsika eto amin'ny fandarana ny hoe tahaka ny ahoana izay vokatra izay, na io aty amin'ny fiompiana trondro na io amin'ny fambolena n'izay zavatra eo amboniny. Aloha fantaritsika aloha ny rano dia hojerentsika izay eo amboniny sy manodidina azy rehefa avy eo. Misy rano ato, avy aiza le rano? Eto tany am-boalohany zany mikasika an'ity rano ity dia tsy maintsy nalaina tany amin'ny ranony kopa satria any zany misy ny rano tokony avelona tsara ny trondro. Ahoana ny fakana rano ny nakanan'le izy zany dia tsy maintsy nalaina tamin'ny citerne, nalaina tamin'ny fiara zany. Dia taty aoriana zany dia hitantsika tsara zany amin'izao fotoana izao fa mampiditra rano izay satria rehefa mafana ny andro dia mihena ny volume ny na ny abetsaky ny rano, dia mampiditra an'ity rano ity zany dia ity zavatra ity zany zao rano ny jirama izy ity. Finoana hatreto amin'le fatrany eto zany misy an'ity tsipika aty io zany no fenoana hatreto amin'ity mba ahatonga tsara an'ilay fivelomana an'ilay trondro. Tsy mampaninona ny firy mètre cube eo moa zany izy ity zany eo amin'ny 3 mètre cube mahery kely eo amin'ny 4 latsaka kely. Zany hoe le rano en pompe zany remplissage fotsiny, remplissage fotsiny fa raha tena izy rano avy any rano avy any kopa zany no entoko zay zany no rano tamin'ny voalohany. Ireto teo lehibe reto zany zao raha hitantsika dia misy an'iny lavadavaka iny, in'ilay bulle zany na lay bulle mandeha io reny ny oxygène mamelona n'ilay trondro ao ambany ao. Dia ireto teo reto zany, reto teo lehibe teo 100 moa izy reto zany ny circulation ny rano midina makao. Io moa le tuyau amidy mikaikairy any amin'ny kaikairy zany nividianantsika an'ireo fa itsika kosa no miforme an'ilay zavatra izay ilatsika anazy. Efa eto ihany tsika ity zao misy vato. Inona moa zany ity zany zao masifera izy ity, raha ny fahalalan'ny olona an'izy ity dia any amin'ny WC. Fa eto kosa izy zany dia atao filtre ho fanadiovana an'ilay rano mba tsy hakany amin'ilay dobo-trondro ilay lomotra. Hitantsika tsara ngamany io zao misy lomotra ao anatiny ao dia mba hisakanana an'izay. Inona moa zany miteraka an'ireto? Ay moa le fakan'ilay vary sy ilay zavamaniry eo zany dia tsy mame an'ireo lomotra ireo. Ahoana amin'izay ny fandehan'ny rano mihodinkodina ato? Ity moton pompe ity zany no misintona ny rano. Ity no misintona ny rano avy ao amin'ilay dobo dia mame an'ilay reto ilay teo le niresantsika teo izay misy sapanana maromaro zany reto
zay a manome an'lay rano isak'lay tio isak'ilay tio avy any le rano zany avy zany le rano ty zany de tsinjaraina am'izay rehefa tsinjarainy ty a de a manaraka ny reto sapanana tsirairay reto de rehefa iny ndray rehefa tonga any de miverina ihany sa manao iny zany le rano ary amin'ny farany ary le mivoaka ary de iny ihany no trohany eo avy eo a fa misy an'lay trondro zany ao anatin'ny ty a zay lasa zesika amin'ny tainy de iny a no mamelona ihany koa ireto zay zavatra fambolenao eto zany iny zany lasa zesika aniriny raha fambolena eto amboniny zany hoe miodikodina ohatran'izay fotsiny zay fotsiny zany miasa taony zay fotsiny miasa taony voalaza ny tompon'andraikitra teo fa ny rano amin'ny jirama beklor ka tsy afana fa zao rano zao nalaina tany amin'ny ranony kopa tena mety amin'le mpihina trondro mahatamana azy na izany aza de misy ihany koa ny fitsapana ny hoe tahataky ny ahoana ity rano ty misy an'ity machine ty zay entina inona moa zany izy ty ity zany zany hoe scientifique be zany nataontsika eto satria manandanja be ity rano ty de jerentsika daholo zany reo paramètre rehetrarehetra toy ny hoe ny pH an'le rano de eo ny resaka turbidité de eo ihany koa ny resaka oxygène de zay zany tena ho jerentsika de ity zany isaky ny manao isaky mihetsika zany iny fitaovana hitantsika hoentiny iny de manao enregistrement ty zany hoe mila miodikodina amin'ity bassin ty zany tsika satria tsy mitovy zany zao raha ohatra hoe ny pH eto sy ny ary ambanin'ny zavamaniry ary mety angatsitsika zany ohatra satria misy maloka kely nefa eto tonga de taratra masoandro de zay zavatra zay zany mila jerentsika satria les conditions zany mila fatarina ity rano ty ihany zany no mamana nyty zavamaniry ty ty zany tena misakafo anazy io zany mampitsiry azy de iny zany ahafantarana ny hoe inona ny fepetra tokony ho raisina inona ny fepetra tokony ho raisina mbola tokony hijany eo ve ny rano sady tokony efa hisolo mbola ao tsara ve ny resaka turbidité ny oxygène ve mety mbola melona ny tsondro tsara sa mety anahirana zay koa nefa manao analyse anankiroa zany anaovana comparaison misy appareil anankiray anaovana analyse amin'ny alalana produit chimique fa ity zany amin'ny alalan'ny enregistrement fotsiny ny vary zao moa zany no hitantsika eto ohatrohatry zao le izy misy voany tsara mihitsiny io vary io zao akotra anakiraiky no napetraka eto amin'io zany hoe tonga de akotra natsofoka atao anatin'io pot io de ny zanabary hitanay teto en moyenne 30 ny zanabary vary mainty moa zany te vary mainty misy zezika ve tsy zezika zany le boatiny aorta le tany ao anaty le boatiny aorta fa le rano zay tsika teto hoe mitondra le taitrondro manome zezika ho an'le vary inona sy naviny rehefa vokatra teto ny zavatra efa nataonay teto zao de salady sakay vary anandrano de trondro moa zany tsy maintsy misy trondro ao ambany manao ahoana ny trondro ampidirinareo ao de manao ahoana ny vokatra rehefa aveo ny trondro nampidirinay zany ny tilapia tamin'ny voalohany teo amin'ny 42 grammes teo ary 4 mois et demi zay de nahatratra 361 grammes ny ray de misy carpe ihany koa manko anatin'io de ny carpe ndray 5 grammes tamin'ny nampidirina voalohany tao ary nahatratra 400 grammes izy amin'izao mety firy kilo zany tombatombanina ny eo amin'ny 36 kilo eo zany mahery zay no azo avy atao zay ny azo avy ato amin'ity dobo ty de manao ahoana indray le ty amin'ny fambolena fambolena ny salady zao teo amin'ny 2 volana zay de na 500 fototra na azo 500 fototra zany tao anatin'ny 2 volana de ny vary io hitantsika hoe tena mamoa tsara ny anandranany ko hitantsika hoe velona tsara manao ahoana moa zany ny hoe resaka vola ao anatiny ny vola lany tamin'ny nanaovana anazy tamin'ny voalohany zany de eo amin'ny 2 millions d'ariary eo zany hoe rotapitrisa izy rehetrarehetra io ary ny vokatra raha resitsika zao le salady 500 fototra kanefa ny vidin'ny salady eny amin'ny tsena 500 fototra ray zany hoe raha ampitomboana 500 zany le 500 fototra de efa nahatratra 5,4 hetsy ariary ny vidiny ny trondro 7,2 ny kilao eny an-tsena zany hoe zany le 36 kilo
raha ampitombotsika fitarivo sy ray alina dia nahatratra 2,4 sy mihetsy. Zany hoe fitambaran'ny zavatra azontsika teto zany dia teo amin'ny 2,000 sy 9 sy 9 hetsy. Dia raha ohatra zany cycle ray zay 4 mois et demi, zany hoe ao anatin'ny mbola trondro salady fotsiny. Ao anatin'ny herintaona zany raha mbola le trondro salady ihany ataontsika dia efa amorti ty zavatra ty, zany efa miverina ny vidiny, kanefa eritreretina mahatratratra amin'ny 4 taona izy ty. Amaranantsika ny fandaharana dia ndreo ho fantaritsika ny hoe tahaka ny ahoana moa zany no ampiasana ny vokatra azo izay voalaza teo ho ato amin'ity toerana fitoeram-pikarohana sy fanaovana vaksiny ity moa dia fotodrafitrasany arahana nanao tamin'ny fao FIFA zany fa ny vokatra azo izay voatanisa teo inona no ampiasana azy sy ilana azy ato amin'ity fitoeram-pikarohana ity. Ny olana tena sedraitsika ty andrenivohitra indrindra ny piompy dia eo amin'ilay resaka sakafom-biby dia aty andrenivohitra ihany koa nefa ilay toerana ahafahana mamokatra somary kely dia nahita vahaolana zay nanao an'ity système ty mba ahafahanay mamokatra sakafo anatin'ny fotoana fohy nefa azo lazaina hoe mandavataona. Fa namokatra moa zany zay ireny salady ny anan-drano sisisisa mba ho sakafon'ny ruminant, zany hoe ireo biby miraoka rehetra zay tezana ato amin'ny ferna ato amin'ny vavety. Dia zany le tena tanjona hoe mba azahoana sakafo manana kalitao nefa betsaka ary indrindra itsonjovana ny ririnina mba tsy hijaly ny biby zany fa rehefa ririnina ringitra tsy dia misy zava-maitso firy dia mba hamany zay olana zay dia niezaka zay zany nanao an'izay. Rehefa ririnina vety vokatra ihany vokatra ihany satria misy condition ny rano sy ny rano io zany tena mamelona azy fa tsy miankina amin'ny hoe toetrandro firy. Ty zany dia fotodrafitrasa kely ary fa misy fikarohana maro sampana ato anatin'izy ity zay endraiketany amin'izao fotoana zao zany dia ny vavety sy ny fao FIFA DRZV no miandraikitra azy eto amin'ny vavahady eto. Araka ny hitantsika voalazan'ireo teknisianina ny fandimby teo fa misy resaka fiompiana izy eo, fiompiana trondro, fa misy resaka fambolena. Zay zany no hitantsika amin'ny voalohany zao. Zany hoe intégration zavatra ngeza be zany ty zavatra ty fa fitomboana fotsiny zany ao anatin'ny recherche moa zany tsika misy antsika zany azo ampiasaina zany amina tsy hoe périurbaine zany le zavatra sy hitondra vokatra ho an'ny piompy sy mpamboly périurbaine. Ny fikarohana dia mbola hitohy izay aloha zany ny fantaritsika teto androany inona fa nahafantarantsika mpanaraka ny fandaharana zavatra maro eo amin'ny tontolon'ny fikarohana. Mametraka ny mandram-piona tompoko lahy sy tompoko vavy.